Marka toko voalohany. Asa fanompony Jaona mpanao batisa. Marka toko voalohany, andininy voalohany hatramin'ny faha 2:1. Ny niandohany filazantsara ny Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra. Araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe: indro izaho maniraka ny hirako ialohanao, izay hamboatra ny lalanao. Malaki 3:1. Injany misy feony miantso mafy any anefitra hoe: amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalakalehany. Isaia 40:7. De niseho Jaona, izay nanao batisa tany anefitra ka nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka. De nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordanina ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ary Jaona nitafy lamba volon-drameva, ary feky-boditra no tamin'ny valahany, ary ny fihinany de valala sy tantely remby. Ary nitory izy ka nanao hoe: avy ao arinako ilay mahery noho izaho, ka tsy mendrika iondrika many feikapany azaho. Zaho efa nanao batisa anareo tamin'ny rano, fa izy kosa anao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Natao batisa Jesosy Kristy. Ary tamin'izany andro zany de tonga avy tany Nazareta any Galilia Jesosy, ka nataony Jaona batisa tao Jordanina. Ary raha vao niakatra avy teo amin'ny rano izy, de hitany ny lanitra ny sokatra, ary ny fanahy nidina tahaka ny voromahilalaka nakeo amboniny. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Ny nakana fanahiny Jesosy Kristy. Marka 1:12-13. Ary niaraka tamin'izay de nampandehan'ny fanahy ho any anefitra izy. Ary tany anefitra 40 andro izy, ka nalainy Satana fanahy. Ary teo amin'ny bibidia izy, ary ny anjely nanompo azy. Ny asa fanomponam-pahabe maso nataon'i Jesosy Kristy, ilay mpanompo lavrary. Marka 1:4-10 ka hatramin'ny 5:10. Tany Galilia Jesosy nitory ny filazantsara an'Andriamanitra. Mibebay ianareo ka minoa ny filazantsara. Ary rehefa voasambotry Jaona, de nankany Galilia Jesosy nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe: efa tonga ny fotoana, ka efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebay ianareo ka minoa ny filazantsara. Miantso ireo mpianany voalohany Jesosy. Ary noho nandalo teny amoron'ny ranomasin'i Galilia izy, de nahitany Simona sy Andrea, rahalahin'i Simona, nanarato teo amin'ny ranomasina, fa mpanarato izy. Ary hoy Jesosy taminy: andeha anaraka fa hataoko mpanarato olona ianareo. De nandao niarato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary rehefa nandroso kelikely izy, de nahitany Jakoba, zanak' Zebedio, sy Jaona rahalahiny, zay teo antsambo kely koa namboatra ny aratony. De niantso azy niaraka tamin'izay izy. Ary izy mirahalahy nandao an'ny Zebedio rainy teo antsambo kely mba amin'ny olona ny karamainy, ka de nanaraka an'i Jesosy. Tany Kapernaomy nanasitrana demoniaka ray Jesosy. Ary nakany Kapernaomy izy ireo. Ary nohony tamin'ny sabata de niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. De talanjona ny olona tamin'ny fampianarany, satria nampianatra azy tahaka izay manana fahefana izy, fa tsy mba tahaka ny mpanora-dalàna.
Ary niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagogany izay azo ny fanahy maloto. Ary niantso mafy rahalehilahy ka nanao hoe: moa mifaninona akory zahay sy ianao, ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe: mangina ianao ka mivoa aminy. Ary ny fanahy maloto nampifanitsitona ny tenan'ilay marary dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Dia gaga ny olona rehetra ka nifanontany hoe: manahoana re izao zavatra izao? Fampianarana vaovao misy fahefana izao? Fa ny fanahy maloto aza no didiny ka dia manaiky azy. Ary nilazany dia niely niaraka tamin'izay teny tontolo eny tamin'ny tany rehetra eran'ny Galili. Jesosy nanasitrana ny rafozam-bavin'i Petera. Ary niaraka tamin'izay, raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga izy, dia niditra tao an-tranon'ny Simona sy Andrea Jesosy ary Jakoba sy Jaona. Ary ny rafozam-bavin'ny Simona nandro teo, nanavy ny tazo. Ary niaraka tamin'izay dia nilaza azy taminy izy ireo. Dia nanatona Jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy. Dia afaka ny tazony ka dia nanompo azy izy. Fanasitranana hafa indray. Ary no niariva ny andro ka nilentika ny masoandro, dia nentina tany aminy ny marary rehetra sy ny demoniaka. Ary ny tao an-tanàna rehetra dia tafangona teo anolohan'ny varavarana avokoa. Ary nahasitrana olona maro izay narary ny aretina samihafa izy, sady namoaka demoni maro. Ary tsy navela ny teny ny demoni satria nahafantatra azy ireny. Ny zavatra nataon'i Jesosy mivavaka mitory. Ary ny fo marainalina koa izy dia nivoaka nankany an-tany foana ka nivavaka tany. Ary dia nandeha nitady azy Simona sy ny namany. Ary nahita azy izy dia nanao taminy hoe: ny olona rehetra mitady anao. Fa hoy kosa izy taminy: andeha isika hiala kany amin'ny tanàna akaiky mba hitoriako teny ihany koa, fa izay no nahatongavako. Dia nandeha izy ka nitory teny tao amin'ny sinagogan'ny olona eran'ny Galili sady namoaka ny demoni. Nanasitrana boka iray Jesosy. Ary nisy boka nanatona azy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe: raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy dia onena azy ka naninjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao taminy hoe: mety aho, madiovy ianao. Ary niaraka tamin'izay dia niala taminy ny abokany ka dia nadio izy. Ary namepetra azy mafy Jesosy dia nampandeha azy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe: tandremo tsara mba tsy hisy ho lazainao na amin'iza na amin'iza, fa mandehana misy eo amin'ny mpisorona ka manatera ny fanadiovana anao izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Nefa lasa rahalehilahy ka nilazalaza sy nampiely izany zavatra izany ka dia tsy nahazo niditra miharihary tao an-tanàna intsony Jesosy, fa nitoetra tany ivelany tamin'ny tany foana izy dia nanatona azy ny olona avy eny tontolo eny.